Tokolasy tompoko vavy ankafaliana indray no itsidiako ny tokatranao amin'ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MPS fahita lavitra. Ny vaovaony toekarena avy hatrany ary no antsika misantatra ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia fantatra zany fa dia tsy ho isan'ireo firenena mahantra indrindra aty Afrika intsony i Benin raha araka ny nambaran'ny banky iraisam-pirenena. Isaky ny voalohan'ny volana Jolay moa no mivoaka ity tatitra ity. Jessica Miraina nanao fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Raha namoaka filaharana ara-toekarena isan-taona ny banky iraisam-pirenena ho an'ity taona 2024 ity dia nandroso tamin'ny filaharana i Benin raha ny emitra hatrany kosa i Madagasikara. Firenena samy voasokajy ho mahantra aty Afrika sy maneran'izao tontolo izao. Samy nandalo krizin'ny Covid-19 ihany koa. Izao i Benin tafiditra ao anatin'ireo firenena amin'ny fidiram-bola antonony. Misy sokajy efatra ny fandaharan'ny banky iraisam-pirenena ny filaharana ara-ekonomika maneran-tany. Dia ny firenena mahantra, ny firenena amin'ny fidiram-bola antonony amin'ny tany ambany, firenena amin'ny fidiram-bola antonony amin'ny tany ambony, ary ny firenena manan-karena. Isaky ny voalohan'ny volana Jolay, ny taona diavina no amohan'ny banky iraisam-pirenena io filaharana io. Niala tao misehatra ny firenena mahantra i Benin ka lasa mitovy laharana amin'ny Côte d'Ivoire, Sénégal ary Maroc. Ny fambolena sy ny indostria manodina ny vokatry ny fambolena no tena manan-danja ny antoerana. Orinasa 430 izao nankatoaviny ity firenena ity tao anatin'ny 4 taona monja. Ary ny tompony tany fampiasam-bola mivantana avy any ivelany na ny IDE izany. 5,9 ny ari-karena faobe tamin'ny taona 2024 ary ny tompo 4,3 tamin'ny taona 2024. Natao hitarafana izy ity fa ny fampiroboroboana ny orinasa eto an-toerana ihany no fanalahidy voalohany amin'ny fampivoarana ny toekarena. Hatreto anefa, eto amintsika, ny orinasa mpamokatra sy manome asa azy dia ny fanjakana no manakatona azy. Mbola loha laharana amin'ny firenena mahantra indrindra ato Afrika isika izao, ao anatin'ny laharana 5 voalohany. I Komoro ampitra amintsika vola azy, mbola any amin'ny laharana 720 amin'ny firenena mahantra indrindra eto Afrika no misy azy. Ny any mahavariana antsika aloha dia ny fandaniam-bola amina fotodrafitrasa tsy mampidi-bola mivantana amin'ny sehatra ara-toekarena. Ny vaovaony fitaterana avy any Fianaratsoa kosa indray no antsika maneho izao fampalalam-baovao izao. Fantatra ankehitriny famitaraina ny mpamily amin'ny zotra regionaly any an-toerana noho ny famindrana toeram-piatsonan'izy ireo zany. Miaina anaty fotaka ny mpandeha sy ireo fiara indrindra amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Baka Sandriananja, mpanao gazetiny MPS ny Fianaratsoa no manao ny fanadihadiana. Velitaraina kosa ny mpamily ho an'ny zotra regionaly eto amin'ny tampon-tanàna ny Fianaratsoa amin'izao fotoana izao ho an'ny zotra izay mampitohy ny Sambavy, Ambalakely ary Alakamisy Tamboma. Nafindra ny tompona ndraikitra ny toeram-piantsonan'izy ireo kanefa dia fahasahiranana no teraka izany indrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny mpanjifa ihany koa na ireo mpandeha dia tsy mety miditra amin'izany toeram-piantsonana izany noho ireo fotaka mandrevo hita amin'ity toerana ity. Vahaolana tokana ihany ny hitany reto mpitatitra reto dia ny famenonan'ny olona eo ivelany na eo am-bavahady ny tompom-piantsonana. Tsy araky ny lalàna nefa izany ary fantatry ny rehetra ary tsy tara mihitsy ireo mpitandro ny filaminana sy mpampiatra lalàna manasazy ny mpamily tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny famenonan'ny fiara ivelany tompom-piantsonana. Manoloana an'izany indrindra dia manao antsoavy sy mangataka amin'ny tompona raikitra mahefa isan'ambaratonga ny mpitatitra ny mba hijerena akaiky mahakasika an'ity toeram-piantsonana ity satria tsy vitany hoe mampijaly sy maloto fa simba ihany koa ny sepiarina amin'izao toetra raha misy izao. Iaho zany anisan'ny chauffeur eto amin'ny Sasamavarotra eto amin'ny gara hitantsika hoe fotaka be zany ny ato ohatr'izao. Dia natonga nay voasitina papier zany dia famenona hatr'izay zany ato anatiny ato foana rehefa hoe maina ny andro dia maina moa zany ny fotaka. Fa rehefa hoe misy fotaka ohatr'izao zany le izy dia voatery tsy maintsy navoaka ao ivelan'ny taony tomobila dia ao foana mameno fa efa tolakandro efa tamin'ny telotelo tany voasitina papier fa saingy tsy zarery fa misy eo amin'ny 4 na 5 teo izay tratra tao ivelany tao fa iaho zany anisan'ny tena hoe tovitoro namena ary anay zany tsy tonga dia hoe tomobila rehetrarehetra ato anatiny ato dia navoaka ny ivelany fa izay namena ihany navoaka tao ivelany tao dia sotominy zero komanda reny moa zany ny papier hoe tsy azonay atao no mamena ao ivelany ao nefa vaizera zany nitarahina be tsy isy tafiditra tato mihitsy zany le mikapa zany ity dia miraikitra anatin'ny fotaka ny kapa
Dis tafiditra ta dia tsy nisy olona niditra mihitsy zany tany taretraka voyageur raha omaly nefa omaly zany nitsangany zay fisotomana papier zay raha hoe nameny tao ivelany tao. Mazava ny tenin'ny mpitatitra vonina ny anara-dalàna izy ireo fa kosa tokony hojeren'ny tompon'andraikitra akaiky ny toetra raha misy amin'izao fotoan'izao sy ny zavatra iainana eto amin'ity tompom-piantsonana ity fa tsy ho mainka amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana maro isan-karazany. Raha ho an'ity tompom-piantsonana eto amin'ny gary ity mantsy dia ny mpanjifa mihitsy ny tsy mety mitsofoka ao anatin'izany fotaka mandrevo zany. Izy ary nomena tsiny ary izany tokony hitady vahaolana aingana sa zao mihitsy le manam-pirofo an'ilay fomba fiteny manao hoe samy mandeha samy mitady. Vavaony sosialy avy eto Antananarivo renivohitra raha ny marimarina kokoa dia avy eny Ambohimanarina eny satria dia nanao hetsika androany ny voamera ho an'ny beantitra izany hoe ireo mpisahana ny mpanao asa sosialy antanety avaratra Ambohimanarina. Nizara fanampiana izy ireo ho an'ireo beantitra. Jessica Miray teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Vary, menaka, savony, vatomamy ary paty no nozaraina ny beantitra teto antanety avaratra Ambohimanarina avy amin'ny voamera sosialy ny Vokotany. Fiara-miasa niaraka tamina sekoly tsy miankina iray teto Ambohimanarina. Fanomezana ho an'ny zokiolona iray aman-dreny eto amin'ny Vokotany. Eo amin'ny 50 mahery teo no nisitraka an'izay fanomezana izay karazana solom-body akoho ho an'ireo iray aman-dreny ireo. Teo ny fanohanana amin'ireo malala-tanana sy ny indrindrandrindra ny groupe Rossignol teto amin'ny Vokotany. Tsy nisy fanavahana teto ny fanampiana fa nisiraka izany avokoa rehefa beantitra mihoatra ny 20 taona teto amin'ny Vokotany. Notetezina isan-trano ny fakana ny anarana. Tia moa izay olona maromaro ny ao anatin'ny membre ao anatin'ny voamera io dia nizara ho secteur telo 1, 2, 3 dia ny tsirairay avy ao anatin'izany secteur izany no mijery le trano misy an'ilay olona dia tsy nanavahana na iza na iza fa rehefa ponina teto amin'ny Vokotany zany ka 20 taona mihoatra dia nahazo an'izany fanomezana izany. Efa fanondroany ity atsika nataony voamera sosialy teto antanety avaratra Ambohimanarina ity. Efa nisy ny fizarana vatomamy tamin'ny fetiny Noely ho ana zaza mahery ny arivo. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nanolotra fanampiana ho an'ny mpianatra atao amin'ny EPP, CEG ary ny lycée ao amin'ny commune ambanivohitra Alasora ny farany herinandro lasa teo. Nanomezana fanomezana ihany koa moa ny mpampianatra tao amin'ny fiarapadidi mpampianarana Alasora rehetra iny. Fanadidina Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Prince hatrany. Sambany no nisy asika fanampiana ny mpianatra sy ny mpampianatra tao amin'ny commune Alasora tamin'ity taona ity. Mpianatra manodidina ny 250 no nisitraka fanampiana avy amin'ny bentanana sy ny commune teny amin'ny EPP ka hatrany amin'ny lycée ary mpampianatra 200. Kilalao, vatomamy no nozaraina ny farany herinandro teo. Vary sy menaka kosa ho an'ny mpampianatra. Commune rurale Alasora zany dia faly mampifaly ny zanaka Alasora androany dia nitolorana fanomezana avokoa ny mpianatra rehetra avy ao amin'ny CEG avy amin'ny lycée ary avy amin'ny EPP nitolorana vatomamy nitolorana chocolat nitolorana kilalao misy ho an'ny lahy misy ho an'ny vavy ireo lauréat izay afaka fanadinana ihany koa na BPC na CEPE na baccalauréat dia nitolorana fanomezana sahaza azy ireo. Teo ihany koa moa izany dia tsy adonona ny mpampianatra rehetra teto amin'ny zapona Alasora zany nomena fanomezana ihany koa. Teti-bola ny commune Madiodio nirahana ny asa tamin'ny mpiara-miombonantoka no nanaovana ity hetsika sosialy ity. Eto dia maneho fisaorana aloha ireo mpiara-miombonantoka rehetra izay niarany salata amin'ny commune Alasora maro be izy ireo mpandraraha ato anatin'ny commune izay nanolotanana ny amin'ny fanontokosana izao hetsika androany izao. Ny commune moa dia nanokana hatrany 10 millions d'ariary izay nividianana ireo fanomezana natao ho an'ny ankizy mpianatra ireo EPP 120 ato anatin'ny commune Alasora sy ny CEG ary ny lycée eo ihany koa moa zany fanomezana izay omena ireo mpampianatra. Eo amin'izay lafim-baovao sosialy izay hatrany saingy kosa noho ny akon'ny fandalovany ilay revidoza salana kosa no etsika manohy izao fampahalalam-baovao izao. Fitaovan'ny jirama maromaro ny simba araka ny fantatra. Trano fiangonana iray ihany koa ny rava ary niakatra tanteraka ihany koa ny rano tao Tomasina tao. Ravy Razafambahenina no nanao ny angom-baovao teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ny anjerany sabotsy teo ny rindrin'ny fiangonana atao amin'ny FJKM Mahatsintsy fanantenana ao amin'ny commune Soavinandriana Itasy.
ny fitsokan-drivotra mafy sy ny oram-be no nahatonga ny loza raha ny fantatra. Araka ny tatra teny anivon'ny BNGRC kosa, ny orana nanentin'ny rivotra Salana no nahatonga fiakaran'ny rano 20-30 cm tao Toamasina. Tsy nisy ny trabona fa ny évacuation préventive na ny famondran'ireo olona izay mipetraka amin'ny toerana ahiny iteradozana efa natao mialoha ho an'ny mponina atao amin'ny commune Ambohitsafy sy Toamasina voalohany. Averina eny amin'ny toeram-ponenany avy moa ireo olona ireo raha ritra ny rano. Raha ny tatra avy tany anivon'ny Jirama, tanan-dehibe valo no niarany loza ka tany amin'ny ilany Atsinanosy no tena nitrangan'izany. Araka ny tatra avy amin'ny direksiona iraisam-paritra nandalovan'ny Rivodoza tany Toamasina, Soleranivongo, Full Point, Sainte-Marie, Vatomandry, Moramanga, Mbodiatafina, Ambatondrazaka no anisana hitatakaitra. Tranojiro iray no dibo-trano ary andrin-jiro 12 metatra misy 10 sy 9 metatra misy 20 no tapaka ka nenjera nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Salana tany amin'ny ilany Atsinanosy. Ho an'ny Toamasina, voatery no tapahana ny herinaratra tao amin'ny hopitaly noho ny fidiran'ny rano tao amin'ny tranojiro. Efa amperinasa mamerina amin'ilao ny famatsiana herinaratra amin'ny hopitaly moa ny teknisianina, miezaka ihany koa manarina ireo simba rehetra. Vaovan'ny kolotsaina kosa indray dia tafiditra anatin'ireo soatoavana malagasy tsy azo adonona ny tontolon'ny kabary eto Madagasikara. Na ny kely, na ny tanora, na ny lehibe ihany koa dia efa samy miangaly avokoa ity kolotsaina malagasy ity amin'ny fombany avy. Ny farany herinandro lasa teo zao dia namoaka mpikabary anjatony ny tao anatin'ny apinga. Ravy Razafy-Mahenina no nanao fanadihadiana teo Ambrindra-Tsariny Matthieu Prince. Herintaona teo no nianatra ny kabary ity raim-pianakaviana ity, tsy azo tsinotsiniavy na ry ilana fifantohana ny fianarana hoy izy. Ny kolotsaina malagasy no asandratra ho azy ary iainana ny fiainana andavanandro. Eo amin'ny fiarahamonina zany rehefa manam-pahaizana ianao dia eritreretin'ny olona foana hoe mahay mikabary, dia ny tena mompitsabo dia eritreretin'ny olona foana hoe mahay mikabary. Dia nefa ianao mpanatanterana an'ilay kabary dia mahita ianao hoe tsy manana tandramokotra akory dia mpandrafitra na manana fitaovana fanaovana taobila dia mekanisien, fa eo mpanaovana ianao mahita hoe ny kabary dia mila fianarana, mila rafitra, misy fitsipika-arahana fa tsy atao fotsiny tsy azy atoboaka azy eo na alefaka any amin'ny farany makany amin'ny voalohany na alefaka any amin'ny voalohany makany amin'ny farany. Ka dia izay ny antony tsy maintsy nanaovana azy ity. Rehefa ho atao ilay soa kanto any malagasy dia atao hatramin'ny farany ary atao mahizy azy. Fa tsy hoe maimay fotsiny hoe za koa mba teo mpikabary dia mikabary eo satria ny olona rehetra atao mikabary daholo. Misy ravitra rahina ny fikabariana na ireo teny ampiasaina aza misy sokajiny avokoa ny filazana azy arakaraka ny zava-misy. Tsy toy ny tany aloha, mahazo mikabary avokoa na ny ankizy na ny vehivavy amin'izao saingy misy hatrany ny lamina mipetraka tsy azo dinganina. Ny anjara toeran'ny kabary eo anivon'ny fiarahamonina dia ny kabary dia fampitana hafatra. Tsy ary ny fitondrana iray na tsisy kabary aloha nataony mba azahoany ny fahefana ao anatin'izay. Izany hoe maty ny olona anankiray kabary, teraka ny olona anankiray kabary, na vita fianarana ny olona anankiray kabary, anambady izy kabary, tsy afa miala amin'ity resaka kabary ity zany tsika rehetra na ho aiza misy lanjany lehibe zany ny kabary, misy anjarany avy ny anjarany kabary ho an'ny ankizy. Izany hoe mbola tsy misehatra amin'ny sehatry ny fanambadiana ireny ankizy ireny raha tsy malala ny antsoina hoe fanambadiana. Lehibe moa zany iny fa mahazo mikabary ao anatin'izay, fa ny vehivavy dia tsy mahazo mikabary eny ambony fasana satria misy fomba izay ahafahana tsy avitandrareo an'izay adidy eny ambony fasana. Ny alateo no nivoaka ny andiany faharaka ambin'ny folo ny mpianatra kabary ao amin'ny apinga na ny ampandroso hatrany fotony ny teny sy ny soatoavina malagasy. Noho ny Covid-19 ny hitatra herintaona fotoam-pianarana raha tokony enim-bolana ihany. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray dia fantatra ankehitriny fampanao gazety misa 10 be izao zany no indray maty tao anatin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Araka ny tatitra izay navoakan'ny Reporters Sans Frontières na ny RSF izany. Ankoatra izay any Frantsa dia manahy nisian'ny fihiboana fanterony indray ireo mponina any an-toerana. Ravy Razafy-Mahenina sy Andry Rakotomalala. Tany amina firenena tsy nahitana ady na korontana no nahitana ny akamaroan'ireo mpanao gazety Dimapolo isa nisy namonina nandritra ity taona 2024 ity teo anelanelany 2 janoary sy ny 15 desambra raha nitatry ny Reporters Sans Frontières RSF nivoaka androany. Firenena 7 amin'ny 10 nahitana maty betsaka indrindra ka 430 ireo namony ainy izay manome ny 20 isanjato.
tamin'ny taondasa nisa 3 ireo mpanao gazety nisy namono nitombatrano moa izany isy izany any amin'ireo firenena tsy misy adina kokorontana ho iatran'ny RSF. Miantso amin'ny fihiboana isaky ny faritra indray ireo olom-boafidy ao Frantsa amin'izao noho ny fitombon-trangana Covid-19. Totosandroany filan-kevitra misahana ny fiarovana ara-pahasalamana ikaroam-baolana aingana makasika ny firongatry ny valanaretina. Any faritra atsinanan'ny Frantsa no tena betsaka marary ny Covid-19 raha ny fantatra fihiboana isaky ny toerana ahitana izany no tokony atao maika hoy ny ben'ny tanàna voafidy. Manodinina 2 arivo sy 2 alina isy eo ny tranga isan-kerinandro toy ny Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Alpes-Maritimes, Lorraine sy Nancy. Nazvany izany tao anatin'ny 12 andro lasa izay mampiayay ho ny tompony andraikitra. Ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana, ny fialan-tsasatry ny Noël no nahatonga ny trangany tombo. Tsy maintsy eritreretina nisy ny fihiboana fahatelo ho kosa ny ministra ny fahasalamana Olivier Véran. Tsy ahivana fa ny volana martsa hatramin'ny volana May teo ny fihiboana voalohany tao Frantsa, ny 3 oktobra hatramin'ny 14 desambra ny fihiboana faharoa izay ny amaivana. Ny fisian'ny vaksiny fanefitra hatreto no hany manome hery ny Frantsay, saingy tsy mbola ny rehetra aloha no mahazo izany. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia fantatra ankehitriny fa tsy tamin'ny fifidianan'ny fandimby intsony teto Madagasikara no misy mampiasa io karapanondro sandoka fa miakatra amin'ny sehatra avoavo lenta kokoa izany. Mpandraraha iray tena ny boribory tany fadimy no sendra n'ity fisandohana ity. Misy ny antso nataon'ny solombavam-bahoaka izay voafidy tena amin'ny boribory tany fadimy momba izay. Ravrazafy Mahenina sy Mateo Prince. Manomboka miatraiky amin'ny fiainana andavanandro ny olom-pirenena, ny fisiana karapanondro osika ny paritaka nandritra ny fifidianana ny fanesesy. Mpandraraha iray no lasibatra atao amin'ny boribory tany fahadimy raha izy hoeny amin'ny fitoerana fandoavaketra. Tsy nanaiky ny seotaresy nalaina feo moa ity farany. Hita ary voaporofo fa misy mampiasa ireo karapanondro sandoka nentina mifidy voalohany indrindra aloha tamin'ireny fitaom-pifidianana teo ireny fa ty aoriana dia ny tao sampandraraha ny etra mihitsy no ny laza sy nahita fa misy mampiasa amina resaka fanaovana an'ireny carte fiscale na fisoratana hoe patante moa ny tenenantsika azy nahazatra na carte professionnelle. Nisy zany ny olona ny soratra anarana atao Tsonjombe hoe mba hiditra ao anatin'ny ara-dalàna dia nilaza ny olona nandray teo tamin'izay fotoan'izay avy amin'ny sampandraraha ny etra fa efa nisy nampiasa io anarana sy io karapanondro io dia natao ny fanadiadiana ary sanatria misy ny fanenjehana misy ny tsy mahara-dalàna dia izany olona izany zany ilay tena tompon'ny karapanondro no victime ao anatin'ilay izy ka dia mitodika na ny ao anivon'ny Sénat, ny ao anivon'ny fitsarana, ny ao anivon'ny mpitandro filaminana mba no fanadiadiana mahakasika izay fa lasa victime ireo ilay olona olom-pirenena tsotra izay nanana faniriana tsara mba hisoratra anarana mba handray anjara fampandrosoana firenena mifandraisaka fandoavaketra nefa misy zavatra tsy tomombana tao anatin'ireny fifidianana ireny ararotin'ny sasany hoentina manao fisandohana anarana zany ka dia manatena fa manao antso fa ireo tompona andraikitra tandrify an'izany dia mba handray andraikitra tsy hanao fanadiadiana tokony atao manoloana an'izany fisandohana izany. Mangataka ny sokafan'ny fanadiadiana ny solombavam-bahoaka voafitany amin'iny faritra iny manay nisy natrangana fisolokiana avo lenta kokoa ny tena ny aoriana kely. Tokony isy any fanadiadiana ahafahana mamantatra hoe taizany fototra zany fisandohana zany tamin'ny alalan'ny resaka fanaovana karapanondro sandoka fa iza ny tompona andraikitra tao anatin'izany satria araky ny teniko ararotin'ny sasany zany ararotin'ireo le ratsy saina hoentina manao zavatra hafa antotoana ny hafa izany le resaka karapanondro sandoka nampiasaina tamin'ireny fifidianana ireny isy fiatraikany zany amin'ny fiarahamonina isy fiatraikany zany amin'ny toekarena isy fiatraikany zany amin'ny lafiny maro ka dia manatena fa vaovao ny taona efa tokony mba ahitana vahaolana zany amin'izany taona raika amby 24 zany ka tena mba hitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana ny resaka fanaovana zavatra anatin'ny mangarara sy ao anatin'ny fahamarinana. Tamin'ny fifidianana filohampirenena farany teo no nanomboka ny poitra ny Rado Blanc amin'ny ankapobeny dia misy olona roa manana laharana karapanondro mitovy raha samihafa ny anarana sy ny adresy ipetrahany. Tena mifoky tany sasatsasa no ahitana ireo endrika fisandohana ireo izay mbola nampiasaina nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna. Tsy nizanona hatreo anefa izany mbola misy mampiasa ihany ny karapanondro osika hatramin'izao. Vaovao avy any amin'ny commune Ampitatafika kosa indray no etsika manohy izao fampalalam-baovao izao. Ny ady rery ny ben'ny tanàna izay voafidy tena toerana miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy noho ny loko politika izay tsy hitoviny amin'ny mpitondra fanjakana fohy be izany. Fanadihadiana teo amin'ny rindra tsariny Tahirinena Ranarinirina. Ny ady rery hatrany ny mpitantanàny commune Ampitatafika
no ny loko politika sy firahikevitra tsy itovizany amin'ny mpitondra fanjakana foibe. Lany tamin'ny anaran'ny Antokoti mamantsy ity be ny tanàna Perinasa ao amin'ny commune Pitatafika ity ka zara raha mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe. Voatery mitady lalam-bola hafa entina ampandrosoana ny tanàna ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Dia efa tokony elana zany izay le toetsaina izay fa mila mahazaka ny hoe demokrasia misy eto Madagasikara. Itsika tamin'ny alalan'ny fifidianana nipetrahana teo marina fa tena ny fotoana hitondrana aloha raha le 5 taona tsy mahefa an'le fampanantenana rehetra fa saingy kosa mba efa mahazo moyenne hoe mahavita ny 7 na 20 isan-jato ny nampanantenana fa ny tena fahatsapany azy dia lasa misy teritery ary misy mihitsy ary sanatriavavavana diny lela fanenjehana fampidirana ponja zay zao ny zavatra tsapako satria ny tenako zao be ny tanàna 12 taona mbola tsy nahita ohatrany tamin'ity taona 24 ty hatramina be ny tanàna Napitatafika fa dia enjana le izy fa dia isorana Andriamanitra isorana ihany koa zay hoe mba mahalala hoe ny tena inona ny tena intsiny sy rariny isorana ihany koa reo tsy manaiky ny hoe tsy mety ny atako personnel satria lasa mivadika atako personnel mihitsy le izy dia isorana izay rehetra na amin'ny tanany. Saika fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombona antoka avokoa araka izany ny avy tany ny ben'ny tanàna ireo fototra samaro ao an-toerana. Anisan'izany ny fahazahoan'ny commune ity Kibota lehibe ity izay avy amin'ny orinasa Tozy Green ka natolotra androany. Les professionnels fa tsy mbola vitatreo akory ny fitakin'ny vondron'olona eny fotony ireny karazana fanampiana sy tosika maro avy amin'ny fanjakana ireny. Nitsangana indray androany ny komity iray mitaky ny zon'ny fokon'olona eny fotony ireny. Fanadidina teo amin'ny sary sy rindra tsara ny tahirina ranariny irina hatrany. Olana goavana nitranga isaky ny fokotany tamin'ireny fiboana ireny tsy fahaiza-mitantana izay nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny fizarana ireny fanampiana sy karazana tosika fameno ireny. Anarana fotsiny novainy toy ny hoe vatitsinjo, tosika fameno, kalitsinjo sy ny maro hafa fa ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana dia tsy miova mihitsy, anka filaram-be ary fimemenomana hatrany no hita. Tsy nisy ampahatelo malagasy akory ny sitraka izany fanampiana izany ka anaovany KMC Antsoavo. Ahoana izay tsy mbola nisitraka ny vatitsinjo sy ny kalitsinjo sy ny isan-karazany, izany hoe mbola verimbery ny fokon'olona ary naharary azy zany zay zavatra zay tao anatin'izay amehan'izay. Inona ny vahaolana napetraka amin'ny fanjakana mikasika an'izany dia nitaky zany tao anatin'ny fivoriana hoe tokony mbo hojereva amin'ny fanjakana foana zany reo olona tsy mbola nandray aloha satria misy trosa aloha tsy maintsy mandoa andreo ny isam-batan'olona mandritry ny 70 taona afaka 10 taona eo zany dia mandoa an'izay. Noresahan'ny KMC ihany koa ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara indrindra amin'izao krizy ara-toe-karena izay mahazo ny firenena izao. Tokony ataon'ny fanjakana zany dia hoe ny famoronana asa, ny fanamaivanana, ny fananganana orinasa ho an'ny tsy miankina. Averiko zay. Reo ankizy ny sehatra ny fampianarana zany izay nivoaka teny amin'ny université no atosika amin'izany ary omena tany malalaka tsara mihitsy ahafahany misitraka an'izany. Raha mbola tsy mieritreritra an'izany ny fanjakana, ny fananganana orinasa eto amintsika nge sarotra be mihitsy. Na ny tany na ny fanaovana taratasy fotsiny ary dia sarotra be zany. Ka mila mieritreritra an'izany ny fanjakana 10 metsy isa-taona. Ny olona tokony hisitraka eo amin'ny tsenan'ny asa ireo tanora. Aiza ny fanjakana amin'izany? Aiza ny fanjakana amin'izany? Ny orinasa izay nisy ara-potehana zany ny antsika ny mamay antsika eto fa tsy hoe ahoana ny kolokoloanan'io manangana orinasa kely be dia be isika raha tiantsika ny avo tena amin'izao ka ahafahantsika manondrana entana ny velany. Isi ny fidiram-bola vahiny zany ahafahantsika mampiakatra ny arikarentsika ao anatin'izay.
dia fanadihadiana iny koa ry tompoko lasy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny teknisiana napita ny sary sy ny feo tany atokantranotsika rehetra tany tsy adino ihany koa ireo mpanao gazety niara-ny sala nanatotosa izao fampalalam-baovao izao samio samy tsara ry tompoko lasy tompoko vavy